Ny anarako moa Zafiry Velo Mamisoa. Efatra amin'ny fahakeloko tia manoranoratra rindrina de be din ray aman-dreny tam'izay. De za koa tany am-pianarana matetika iran'ny mpampianatra mandika lesona amin'ny tableau tam'izay. De za koa tamy chorale na mandika lesona olo fa fianaran-kira zany de be de ohatran'ny hoe nanana aingam-panahy aho hoe raha ireny soratra vita reny no ataoko amin'ny baiboly de mety ho voadikako ny baiboly. De teo eo zany nanana inspiration hoe adikako tanana ny baiboly sady koa eo te hamaky tam'izay fotoana zay. Teo zany de nisiry ny hevitra hoe andehana handika ny baiboly. Natao misy kelikely teny zany de raha ny fotoana de mifoha maraina aho amin'ny efatra sady ty plaisir koa zay satria rehefa mifoha maraina reny aho mitenitendry gitara de ny vadiko no niteny hoe sara ny soratra anao aleo adikao tokoa ny baiboly. De nataoko le izy nanomboka aloha ny bokyny Zaona de nadika ny bokyny Zaona de vita soma sara de nataoko fampiratina tam'izay de tonga de nankasitraka daholo ny olona hoe tohizo le izy fa sara de tohizana teny anany. De tena tanjoko zany de ny te hamaky ny testameta vaovao aloha aho de ahoana mba ahafantarana hoe navoavako tokoa de sy maintsy nadikako le izy de io moa mirefy raha 20 centimetre sy 20 centimetre sakiny zany ataoko lehibe de mba ahafahanareo raha misy vahiny zany ato an-trano de mizerizery de ohatran'ny exposition de mahafinaritra zany. Sy nanova iaho nitovy sara misy fa sisy rano sisy zavatry nivako na ana be fa de mitovy sara ny nadikako zany. De miangava antsika koa hamaky baiboly de fizoroana vavolombelona kely natao zao dia zay zany mba saiko asika araketo fa dia mahafinaritra mamaky baiboly, mahafinaritra koa manao sary.